raha io isorana ianao manokana ny tompo-pasoavana omenao anay ankehitriny ahafahanay mitombo indray androany. Androany miala n'ity toerana ity ny tsiraray avy dia olona mitombo. Tsy tahaka ny dirany teto ny voany eto androany fa nitahina izy raha miditra ary ho tahina mihoatra izy raha hivoaka androany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ary. Zay dia mino fa ny teninao no hitahinao anay tsiraray avy androany. Ka androany ary manokatra ny fiainanay zay mba andraisanay ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Anio ary aoka hietry ny nofo ahatakatra ny saina hirehitra ny fanahy. Hietry ny nofo ahatakatra ny saina hirehitra ny fanahy. Amen. Afaka mahazo ny toeranao ianao ary a? Falitsika hiaraka androany. Resak'olon-dehibe ny antsika androany. Teneniko ianao akaikinao hoe resak'olon-dehibe hoe. Le mahatonga anao olon-dehibe hoe. Maninona tsara? Atao veniny olona any amin'ny radio sy ny télé any mihitsy. Le maninona? Le mahatonga anao olon-dehibe ara-panahy. Amen. Teboka tsotra no iarako aminao androany a. Iresaka tsika ny hoe ireo tsy maintsy miaraka amin'Andriamanitra. Ireo tsy maintsy fito miaraka amin'Andriamanitra. Tsy maintsy fito. Misy olona raha vao tenenao hoe mivavaka ao anatin'ny fiarahana ny tompo dia misy tsy maintsy. Dia ozy izy hoe tsy mety amiko izany fivavahanareo zany. Fa mivavaka koa ve ozy izy dia misy fanerena. Fa misy zavatra ka lasaka anabavy ao anaty baiboly zay tenenin'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy maintsy. Ary raha olon-dehibe ianao dia ho fantatra hoe ity zany tsy maintsy atao. Ohatra hoe vao maraina ianao a dia tsy maintsy mandro. Misy zavatra be dehibe amin'ny fiainana tsy maintsy. Mitaingina buksia ianao an Jehovah ny tany izay rehetra ao aminy. An Jehovah zany le buksia, an Jehovah le tompony, an Jehovah le receveur. Fa tsy maintsy mandofre. Teneniko no akaikiny hoe fahamarinana ane zany. Andeha ho any amin'ny hotely ianao, an Jehovah le tany misy an'le hotely, an Jehovah le trano misy an'le hotely, an Jehovah ny zavatra rehetra natao tao amin'le hotely, Jehovah no nampaniry an'le karaoty, Jehovah no nahatonga an'ilay akomba ho lehibe, Jehovah no nanome cuisinier. Fahamarinana laninao sakafonao toy izy ny toroteny tsy maintsy mandovolo. Zany hoe eto ambonin'ny tany zany dia misy zavatra tsy maintsy. Reseo lahatra kely aloha no akaikinao hoe misy zavatra tsy maintsy eto ambonin'ny tany hoe. Misy zavatra mbola fampidirana ihany a. Misy zavatra rotra tsy maintsy mitranga amin'ny fiainana. Zao nambara ny ten'Andriamanitra Matteo 7:7 hoe lozan'izao tontolo zao no fahatafitohinana fa tsy maintsy ho avy no fahatafitohinana. Fa lozan'izay aviany fanafitohinana. Zany hoe ny fahatafitohinana dia tsy maintsy misy eo. Aza mieritreritra ianao hoe amin'ny fiainanao ma hoe tsy hisy anafitohinanao mihitsy. Tsy maintsy eo. Za mba mivavaka hoe mba tsy rehefa avy eo ianao dia ho tafitohana. Na tsy ao anaty mba mangataka amin'ny tompo hoe tsy ao anatin'ny toroteny ianao dia tafitohina. Fa raha lasaka anabavy eo ny fahatafitohina dia tsy maintsy ho avy. Ampahirezo ny akaikinao zany hoe tokony efa mba vonona ianao hoe. Dia rehefa tonga le izy hoe dia tsy tafitohina loatra ianao. Mahatonga ny olona mafy ny manjoa anazy mieritreritra fa tsy ho tafitohina mihitsy izy. Ary mieritreritra izy hoe le olona eo anoloana io tsy ahatafitohina azy mihitsy. Fa raha lasaka anabavy eo ny fahatafitohinana dia tsy maintsy tonga. Ary indraindray le olona tsy ampozinao ary manafitohinanao. Tenenina akaikinao hoe zany mihitsy ny fiainana hoe.
aleo mifampitay isika fa olon-dehibe. Faharoa ka lasaka nabavy dia izao hoe zao tenen'i Jesosy Kristy tompo hoe dia Matthieu 9:24 dia nandefa androany izy ka nivavaka hoe raiko raha tsy azo esorony tia fa tsy maintsy hosotroko dia aoka ny sitraponao no atao. Zany hoe amin'ny fiainana koa zany misy kapoka tsy maintsy hosotroiny. Averiko fandroany amin'ny fiainana misy kapoka tsy maintsy hosotroiny satria manino efa ao anatin'le lalam-piainanao le izy, le hitondran'ny tompo anao le izy, dikan'izany a tsy miala io fa tsy maintsy andalovanao. Marea tsara fa tsika tsiraray avy misy zavatra zany ny olona sasany afaka tsy mandalo azy fa ianao le miteny hoe za andeha lavitra be tsy maintsy mandeha mandalo amin'le izy ianao. Ohatrany hoe ny olona zay te hionona eto Antananarivo tsy voatery andalo any Fianaratsoa fa ny olona zay te ho tonga any a Toliara tsy maintsy mandalo Fianaratsoa. Mba tsika zany mila mifampahery hoe amin'ny fiainana zany a mifatafitohinana ohatra tsy maintsy tonga dia zao koa misy kapoka tsy maintsy sotroana satria lalam-piainana le izy ka rehefa mba mandalo an'izay zany ianao dia mitenena fotsiny ity zany le tsy maintsy fa dia ataoko tsotro zao. Reto ary le zavatra fito tsy maintsy tenena hoe tsy maintsy fito. Voalohany Jaona 7:7 sy ny fahafito. Jaona 7:7 sy ny fahafito. Olon-dehibe ho antsika ary inoko hoe andeha lavitra ianao ambadika ity tenin'Andriamanitra ity. Mila mifampitaiza isika ary mila milaza marina isika satria ny antom-pisian'ny fiangonana dia hitatana antsika amina fiainam-panahy matanjaka. Menina Jaona 7:7 Jesosy namarika nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa. Manina hony raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita amin'ny fanjakan'Andriamanitra. 7 aza gaga noho ny ilazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ratsorina zany dia izao ny antsoina hoe fiainam-panahy dia manomboka amin'ny fahaterahana indray. Ny fiainam-panahy zany tsy hoe rehefa zanaka mopera ianao na zanaka pastera ho an'ny zanaka ohatra na zanaka evanjelista ianao dia hoe voateraka dia efa manana fiainam-panahy. Tsy atompoko, raha te hahita ny fanjakan'Andriamanitra isika dia tsy maintsy ateraka indray. Ny fanjakan'Andriamanitra zany dia tsy ho an'ny olona mpamonjy fotoam-bavaka. Tsy hoe rehefa makany am-piangonana dia ao anaty fanjakan'Andriamanitra. Tsy hoe rehefa manao fanatitra dia ao anaty fanjakan'Andriamanitra. Tsy hoe andeha lazaintsika hoe tsy hoe rehefa saponao anatin'ny fiangonana dia ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra na hoe efa nanomboka tao anaty fiainam-panahy. Ny fiainam-panahy dia manomboka amin'ny fahaterahana indray. Ny fariseo efa ny apolo-taona ny tao anatin'ny fiangonana fa izao tsy mbola nanomboka fiainam-panahy izy. Satria manino ny fiainam-panahy dia manomboka amin'ny fahaterahana indray. Ho an'izay mandray noty dia mba tiako ianao hanoratra hoe ny fiainam-panahy dia manomboka amin'ny fahaterahana indray. Amen. Mazava ho azy tsy mampikorakoraka zany afatra zany fa mahatonga saina. Tsika tsiraray avy zany ianao dia mametraka hoe raha ohatra ka antanina ny tontolo ara-panahy efa nanomboka fiainam-panahy ve ianao? Raha antanina ny tontolo ara-panahy efa nanomboka fiainam-panahy ve zahako? Efa nanolo tena ho an'i Jesosy ve zahako? Efa vita batisa ve zahako? Maria tsara ve ianao Tsy alasaka navavy ny olona nateraka indray dia ny olona zay nandray an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana. Ary ny marika fa nandray an'i Jesosy sy mino an'i Jesosy ianao hifonako aminao tsy ny andraikitra ao am-piangonana averiko ihany tsy ny dada sy neny fa ny marika fa mino an'i Jesosy ny olona anankiray ary nanomboka fiainam-panahy
dia natao batisa izy. Zay mino sy atao batisa no hovonjena na hoe no ahita ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Mahatonga ny fiangonana manao batisa ne tsy hoe ahatonga ny olona anankiray ala avy any fiangonana anankiray dia hifindra ao amin'ny fiangonana e. Tsy zany ny antony anaovana batisa, fa ny antony anaovana batisa dia mba hametrahana tsara ho hita eo anatrehan'ny tany sy ny lanitra na hoe ho hita ao amin'ny tontolo ara-panahy fa olona nanomboka tantaram-piainana vaovao ianao dia tantaram-piainana ara-panahy. Amen. Zany mahatonga antsika manentana hoe mila atao batisa. Ary io tsy tokony andrasana, tsy tokony iarahana, tsy afaka miera amin'ny olona ianao hoe azafady tompoko mba hiera hoe ho ateraka indray ve andro any sa tsy? Tsia, safidinao manokana io. Ianao te hanomboka fiainam-panahy, ianao te hahita ny fanjakan'Andriamanitra, dia hoy ianao hoe za mino an' Jesosy, mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Ny famantarana an'izany ho hitan'ny lanitra, ho hitan'ny havana rehetra, ary ho hitan'ny elo indrindraindrindra dia miditra amin'ny ranon'ny batisa. Maty amin'ny fiainako taloha dia mitsangana olona nateraka indray. Amen. Be dia be ny olona mangataka valim-bavaka, mangataka zavatra ao anatrehan'Andriamanitra, mandalo ady dia mila hoe Andriamanitra ampio ao anatin'ny adiko. Nefa ilay olona mbola tsy nanomboka fiainam-panahy. Alasaka nabavy, izay olona mila an'Andriamanitra atombo amin'ny fiainam-panahy. Teneniny ao akaikinao hoe mila atomboka amin'ny fiainam-panahy hoe mandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, ambary ho retany ho ren-danitra no finoana amin'ny alalan'ny batisana. Amen. Atsahatritsika hatreo iny a, tsisy ady hevitra iny. Tsisy ady hevitra hoe batisan'ny fiangonana iza zany no iza na iza ny tsy iza, fa zao rehefa olona lehibe ianao, olona tonga saina ianao no miteny hoe za no tena ho an'i Jesosy hiova fiainana manomboka androany, mino an'i Jesosy mandray azy ho tompo sy mpamonjy a, dia afaka atao batisa ianao. Fa raha mbola tsy zay, mbola tsy natao batisa ianao. Maintenant atsahatritsika hatreo iny a, zay atao batisa vita ity fotoana ity dia manantona pasteur ianao dia misokatra anarana fa izao tsy maintsy ateraka indray ny olona. Teneno hoe tsy maintsy ateraka indray ny olona hoe maninona tsara, raha tsy ateraka indray dia tsy mahazo mahita fanjakan'Andriamanitra. Maintenant faharoa lasaka nabavy dia izao. Korintsiana voalohany toko 7:4. Ifampitaizitsika hoa. Mama, fifampitaizana ny arahantsika. Korintsiana voalohany toko 7:4. Fa raha mitory ny filazan'ny tsara aho dia tsy misy horeharehako, satria tsy maintsy manao izany. Satria manina hony dia hoy fa lozako raha tsy mitory ny filazan'ny tsara aho. Manina hony zany hoe raha tsokana zany dia izao, isika dia tsy maintsy mifamatotra amin'ny fitoriana ny filazan'ny tsara. Dia hoy ny apôstôly Paoly, lozako izy ka tsy manam-bola, zay ve teneniny? Lozako raha tsy mihira mafy ahako, zany ve teneniny? Lozako raha tsy mivavaka, zany ve teneniny? Fa ina kay teneniny? Lozako raha tsy mitoro ny filazan'ny tsara ahako, zany hoe misy karazana zavatra zany a zay ny loharan'ilay zavatra eo amin'ny fiainana, zavatra tsy tsara, dia rehefa ny fiainana tsy mifamatotra amin'ny fitoriana ny filazan'ny tsara. Lasaka nabavy eo, ampifamatory amin'ny fitoriana ny filazan'ny tsara ny fiainanao. Averiko fanindroany, ampifamatory amin'ny fitoriana ny filazan'ny tsara ny fiainanao. Enjana ne zany tenenin'ny Paoly zany, lozako. Ny olona rehetra amin'izao fotoana izao dia hoe fitoriana ny filazan'ny tsara zany anjara amin'ny pastery, fitoriana ny filazan'ny tsara zany anjaran'ireo lehibe ao am-piangonana zany. Fa lasaka nabavy eo, tsy marina zany. Ny rehetra
dia mila mifamatotra amin'ny fitorianany filazantsara lozako raha tsy mitoro ny filazantsara